mitranga zay miseho ankehitriny ohatra dia matetika mifangaro ny filazana fa ho mety karazana sakafo zay tsy tomombana tsy fanahinina nefa niteraka ireo fahafatesana ve sa sakafo izay mety misy fanapoizinana ho fanahinina ao anatin'ny fanadidina isika araka ny voalaza nireo tokony andraikitra samihafa teo ireo ary misy zany ny fikarohana na atao amin'ny lafiny siantifika zany any amin'ny laboratoire samihafa afahana mamantatra ny tena antony ka tsy tokony mbola isy olona afaka hanambara amin'izao tsika miteny izao ary tena hoe itototeny ilaza ny antony tena nipoirana zany resaka tranga fahafatesana izany satria ao anatin'ny fanadidina tanteraka isika na ho mety sanatry fanahinina ho natao ny fanapozinana na koa ho mety ho fahasombany sakafo na mety ny sakafo no mety ho nisiny zany resaka olana izany. Ny ayaho ny tsy havanana ny amisa fisanany ratsy ny vinisoa tsy resaka croyance le izy fa resaka teny fahendrena malagasy le izy. Misy tenin' Jesosy koa manao hoe mora tahaka ny voromailala ary endre tahaka ny menarano. Zany hoe ilana foana zany ny atao hoe vigilance sy prudence. Mbola toy an'ilay resaka fahafatesan'olona maro iny ihany mandeha zany ny ankety amin'izao fotoana izao dia araky ny vaovao farany re dia morona kokoa hono any amin'ny atao hoe empoisonnement le izy. Ok, fa za misy zavatra mahalasa ny saiko. Ny mahalasa ny saiko dia ty, za tsy mahalala n'ilay dossier donc za tsy miprétendre manana ny vérité fa aleo fiteniko foana ty aleo za no ratsy saina dia rehefa aveo mibebaka sy manaiky ahitsy toy izay nanana toetsaina laksista sy mora ambakaina nefa aveo voafitaka. Averiko aleo za ho ano ratsy saina dia mitotona ty amiko ny rihatra dia mifona sy mibebaka rehefa aveo rehefa diso lalana toy izay laksista nefa nanaiky voafitaka sy tsahana tapondoha. Mifona aho fa ny famoahana décision de justice au Madagascar dia akoatra ny resaka corruption dia misy ny atao hoe décision justice politique sa justice juridique. Averiko justice politique ave no ivoaka amin'ny ty tantara ty sa justice juridique. Le justice politique dia zao hoe raha sanatry ka tsy empoisonnement le izy. Tsy teniko hoe engany empoisonnement samy ratsy reo fa raha sanatry ka tsy empoisonnement le izy satria sanatry engany rehefa hitan'ny fitsarana sy ny fanjakana fa mety hicrée polémique tafa ohatry ity satria mety hoe ity zany le singam-bolo mandavony vosotra dia hitsikafona daholo ny afera maloto rehetrarehetra le andresantsika teo hoe manomboka hatrany amin'ny réseau na mafia amina resaka entana périmé sy ny resaka corruption manoloana n'io resaka io izay mety ho lasa lavitra tonga hatrany amin'ny olona tsy fantatra dia pour faire taire l'opinion publique dia mora kely ny mitady bouc émissaire malefaka marefo ary dia alefany ny fahatezeran'ny vahoaka dia amin'izay misy natao hoe détournement de colère populaire ary ny tena grave dia lasa misy olona izaka ny fahatezeram-bahoaka tsy fidiny. Tadidinareo ngamba nireny misy olona le ankizy lahy le hoe nendrikendrena hoe nanendaka telefona nefa tsy nanendaka akory dia maty daroka dia rehefa maty daroka maty le olona zay vao niala tsiny fokon'olona. Non, ary zay ny zavatra atahorako hoe mba tsy ho tonga amin'izay tsika satria raha ny alahelon'ny olona amin'ity zavatra ty mety matahotra ihany ny tompona andraikitra sasany sao dia ho ratsy ty tantara ty dia sao dia
on choisit entre le choléra et la peste. Allo devienany. Zavatra atahorana zany zavatra. Zay zavatra anisany zavatra atahorako ka mba tsy ho zay ane. C'est le décision justice politique. Fa raha justice juridique kosa l'izy dia aleo koa ho voasazy arak'izay. Fa nay zany na tsy zany. Supposons hoe tena vrai empoisonnement. De zaho mangataka occasion zao manararopaty isika mialatsiny. Fa misy système akoatrin'io ataotsika hoe tsisy dirany io zany. Tsy maninona mangataka aho ho an'izay manana fahefana afaka association na consommateur ho antsika mpiaro ny zony mpanjifa tsy fantatro misy ve zany ao Madagasikara sa koa société civile corrompu mialatsiny a fa zao ianareo no tokony hitsangana ny association mpiaro ny zony mpanjifa tsy le plahatra 13 mai ny ilananareo fa zao ny occasion zany hoe tokony isy remise en question manomboko zao ny am'ireo resaka entana lany daty tokony hanao etsika ianareo ny amin'ny fanomezana alalana ny amin'ny atao hoe festivité populaire ka anasana olona amin'ny espace public tokony hanao etsika fa tsy hoe ampiasain'ny olona ny fanaovana politika fotsiny nareo mpiaro ny zo mpanjifa de igny nareo miroboka fa eto ny ilana anareo zao raha tena honnête intellectuellement parlant nareo ary tena professionnel c'est l'occasion nord hitsangana anareo hiarovanareo ny zon'ny mpanjifa misy ny information ny amina resaka système mafieux ny amin'ny resaka PPN zavatra efa périmé nefany atao zay hanadiovana an'izy mba ho lasa azo amidindray zany rehetra zany mila dinihina satria mantsy sao dia tonga am'le teny hoe l'arbre qui cache la forêt ty zavatra ty ka moramora kokoa ny andefasana an'ilay culpabilité any amina raha fianakaviana tsy mifankahazo de nanao famosaviana tsy isy de zany tena fait divers zany dia atao resaka fotsy dia afaka mahagigina fa raha ohatra mantsika resaka intoxication alimentaire vokatry ny mety hoe eo mbola tsy fantatry hoe les chaînes de refroidissement na les qualités an'ilay sakafo sy le akora aloha tsy ajanontsika fotsiny eo am'le hoe le fikarakarana na loto oui sazio arak'izay izy le tsy nahazo lalana oui sazio arak'izay izy fa ilay akora nampiasaina nanaovana an'ireo sakafo reo koa avy aiza ary de quelle qualité ary iza ny varotra an'io ary iza ny grossiste anaparitaka an'io ary iza ny fournisseur an'io ary iza ny promoteur an'io de raha tena enquête sérieux nareo de tokony miakatra hatrany en amont fa azajanonareo fotsiny hoe iza ny nahandro kaly tao an-dakozia fa adedio ohatrany fotony kanefa ny fanaovana zay mety ho tonga mety découvrir un monstre de mety atao ohatra nareo gendarme sy ny fitsarana de aloha ajanona treto any satria efa manomboka manahirina treto io ny any ny atahorako ka engany ho aza ho diso engany ho aza mety lazainareo hoe schizophrène mety lazainareo hoe efa tena fa mitapy le rangainy tsy mampaninina aleo zany atao hoe mitapy dia lamina ny zanaka malagasy toy izay sanatria hoe misy anjany zavatra zany fa ny conscience ko tsy manaiky angina zay ny maha sentinelle zay ny maha mpitondra tenin'ny vahoaka na de tsy solom-bavam-bahoaka ary aho fa mpitondra ny afatry ny vahoaka satria izay no nametran'Andriamanitra ho berger misaotra atsika ny haino hatramin'ny farany